marina ho velon'ny finoana hoy ny teninao Andriamanitra ay. Misaotranao amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao. Fa manambara marimarina zany fa velona ny tomponay, matoa mampino anay, mampahatoky anay ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra sy nampanoratinao araka ny tsindrimandra ny fanahy masina. Misaotranao manatrika anay Jesosy amin'izao ora izao, ary indrindra manatrika ny fonay fa sitrakao ny andraisanay ny teninao araka ny teninao antako izay ny lalako ary hosoratako ao am-pony mba hanananay finoana velona dia ny tenin'Andriamanitra velona ary asa manan-kery atao anatinay hitondra fanavaozana mihitsy ho an'ny fanahandry-sainay sy ny fiainanay manontolo. Ho voninahitra ao irerana izay rehetra efa natao heto ary mbola andrenisanay ny tenin'Andriamanitra tokoa ho fampiorenana ny voatsara dia ny finoana masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Horaisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty. Epistily faharoa ho an'ny Timoty. Ao amin'ny toko fahaefatra. Timoty faharoa, toko fahaefatra. Vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Iarahantsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy mitoriany teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mamporosia mananara-mafy amin'ny faharopo sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy tsilema fa angidihidy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganogano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanontonao. Fa izao dia efa atolotra sahady ary efa mibiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazaka zako aho ny tahirin'ny finoana aho hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny sady voninahitry ny fahamarinana izay homeny ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen. Inona moa ny tena hoe votokoaty-kafatra izay ampitain'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Tena manizingizina mananatra fatratra dia tsy inona fa ny amin'ny azonana ny finoana hatramin'ny farany. Raha lazaina amin'ny teny hafa izy dia ny hoe mijoro vavolombelona amin'ny zanany ara-panahy Paoly fa tsy manenina na matsiaro sanatria ho maty antoka tamin'andraisan'ny finoana ary koa nanatanterahany asa fitoriana ny finoana dia ny finoana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay tonga famonjena dia fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Hafatry ny finoana momba ny finoana fa raha tsy misy finoana tsy misy famonjena. Ny mino no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'ny famonjen'Andriamanitra, ny mino no mahalanan'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra. Zany mahatonga nyty ray be fitiavana ho tery ampo-tery am-panahy hanafatrafatra satria fantany fa efa akaiky ny andehanany. Rehefa akaiky ny olona ny andehanany dia io izy mandinika hoe inona ny tamin'ny fiainany tena zava-dehibe sarobidy indrindra izay tsy hampahamenatra azy eo anatrehany mandrakizay indrindra ny fitsaran'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay inona ny lova sarobidy indrindra havelany ho an'ny zanany sy ny taranany. Ny valiny eto raha ny amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly dia ny finoana. Zavatra lehibe tampony zany. Raha tsy isy finoana baiboly mikatony zany. Fa mialana ny finoana dia mahazo ny famoram-pon'Andriamanitra isika mandray ny tenin'Andriamanitra velona sady marina indrindra. Rehefa zany izany tsy te hinon'Andriamanitra ary zava-misy zany mitombo ny olona hoe mangitahita an'Andriamanitra ary dia hoe mino an'Andriamanitra. Ka misy milaza tokoa fa mino an'Andriamanitra zany hoe mino ny fisiny izy kanefa azo lazaina miaraka amin'izay fa hoe mahalala an'Andriamanitra marina tokoa ve izy. Hafo zay. Dia misy koa aza mahalala ihany na mihevitra fa mahalala ihany kanefa tsy mivelona araka izany ny finoana na tsy mivelona marina ny tenin'Andriamanitra izay tiany inona.
milasy paoly apôstôly hoe nitahiry ny finoana ary dienao koa dia oka ahitahiry ny finoana iazona azy hatramin'ny farany. Ny votoaty koa afatra ho antsika rehefa zany na nitadiavina amintsika raha milaza ny lohateny hoe miazona ny finoana marina dia voalohany ny teny iveromantsika ny finoana tokoa sy ny faharatsika amin'ny finoana mba havelona antsika, tsy maintsy mifahatra araka ny ten'Andriamanitra hoe mifahara. Ary ny faharoa dia ny hoe miazona ny tena finoana na ny finoana marina dia ny fampianarana tsy misy dilemo zany. Ary tsy inona zany fa ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina madiodio tsy misy fangarony, manana fahefana feno eo amin'ny fiainan'izay mino dia tsy ampiny io na ny sorana io ary voizina amin'ny fomba mahitsy sy marina araka ny hevitr'Andriamanitra fa tsy avilivily any amin'ny lalakafa. Rehefa zany dia mahatonga na mahavokatra firaisana velona amin'Andriamanitra zany finoana ny tenin'Andriamanitra madio sy marina izany. Ary miaraka amin'izany ny olona mivelona ny tenin'Andriamanitra dia olona manavy izy, mahazo antoko izy, na mora na misarotra, na mazava ny andro, na manjombona ny andro, na amin'ny alina na amin'ny atoandro, satria lay fahazavana lay tsy miova dia Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao ary tenin'Andriamanitra velona sady mazava no mitoetra ao aminy. Rehefa zany dia finoana miasa zany sy miseho amin'ny tena heriny tokoa. Rena tonga ny Jesosy ny teny raha namaly ireo mpianana izy fe izay nangataka ireo mpianatra hoe tompo ampitomboy ny finoana io izy. Dia ao mino tompo lazaika ao aminareo marina tokoa izy raha manana finoana ohatran'ny voatsinapy iray aza ianareo. Voatsinapy le lazain'ny soratra masina hoe kely indrindra amin'ny voananana, zany hoe zara raha hita. Izy io moa le oarina am'le mahatonga ny hoe motarda. Nareo rimpihinana motarda ohatrany somary masitsika iny izy ataony sasany solon-tsakay avy amin'ity voatsinapy ty izy io. Raha manana finoana ohatran'ny voatsinapy iray aza ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery dia ifindra izy ary tsisy tsy hoainareo atao hoe ny tompo fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zany no asan'ny finoana marina, zany no herin'ny finoana marina miasa tanteraka zay lazay ny tenin'Andriamanitra raha ho an'izay rehetra mandray azy. Ny finoana marina ho antsika dia antoko ny famonjenantsika zany. Ary miaraka amin'izany ary efa hitantsika nandritra zao herinandro zao hoe amin'ny finoana no ahatanterahany teny fikasana ahatonga fahasoavana. Moa le teny fikasana reny atoko men'Andriamanitra fa hitahinao izy, asoanao izy, amonjy anao izy ary hamaly ny vavaka zay ataonao. Amin'ny alalan'izany ny finoana marina koa no mahasoatra ny lanitra raha zoitsika any amin'ny fotony izy mba hidirantsika sy andovatsika ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny atao hoe contexte zay atrehantsika satria laza Paoly hoe fa niady ny ady tsara dia maresy amin'ny ady olona manam-pinoana, maresy ny ratsy rehetra izy ary hijoroana ny fahamarinana sy isandrantana ao amin'Andriamanitra mba handovana ny fiainana mandrakizay. Zavatra lehibe zany. Dia hoitikoy Paoly eto amintsika Paoly apôstôly manao hoe efa niady tsara ho izy na tanteraka ny fiazakazako aho nitahiry ny finoana. Sambatra ny olona afaka hiteny tahaka izany, sambatra ny kristianina tsy menatra zay ninona izy, tsy mangayiay fa tena mahazo antoko ary nilaza tokoa Paoly hoe fantatro izay inoko. Ka ny hevitry ny teny eto raha raisitsika amin'ny akapobe lazainy Paoly hoe niady tsara natanteraka ny fiazakazako nitahiry ny finoana. Mijoro vavolombelona tokoa izy amin'ny Timoty zanany dia mampiseho ny tenany ohatra ho an'ny Timoty ka milaza raha-bangoina ny teniny fa tsy matiantoka tsy akory ny mino sanatria ary rehefa zany dia tokony niazona ny finoana hatramin'ny farany fa azona tombony ny mino, ny tsy mino any no matiantoka zay. Dia sasany manaiky ataon'ny devoly hanao ady hevitra izy ndraiky zao tahaka ny Tomasy raha tsy mahita isika tsy mandeha amin'ny fahitana. Rehefa mandeha amin'ny fahitana dia mbola isy ve ny finoana? Tsia, ny finoana dia mino zay tsy hita. Andriamanitra tsy hita fa inona ny teniny ary rehefa zany dia tanterahany. Ka tsy misy fatiantoka ao an'izay mino fa tena tombony ary tombony lehibe. Ka mazava ny voalazany Paoly apôstôly amin'ny Timoty hatry zao izy dia tehirizina ho any satry-boninahitry ny fahamarina satria niazona ny finoana hatramin'ny farany ao. Satry-boninahitry ny fahamarina zay omeny ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro zay amin'ny andraisany azy zany.
ary tsy ho ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoana. Miandrandra ny voninahitryandriamanitra, aiza ianao Jesosy, misehoa ianao. To le taogenesi areta misehoa ianao ny voninahitra ao, amin'ny herinao, amin'ny mahandriamanitra anao, ary indrindra amin'ny fonao tianay ka mamonjy anay. Ka izao tenin'ny Paoly apôstôly zao dia mifandraika mivantana amin'ny tenin'ny Jesosy ho an'ny fiangonana atao Smirna, araky ny voalaza ty amin'ny boky apokalipsy, niatrika fanoherana sy fitsapana samihafa ny fiangonana io. Dia ahoana hoy ny tompo, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny saro-boninahitra fiainana, fa zay maharitra hatramin'ny farany ho vonjena, ary zay miady no ho satroina voninahitra. Ny tsy miady hoy ny fitenin'ny taolontsika olom-bodo, ary zay tofo mba mahery fiteny zany hoe tsy olony zany, tsy tompony maizy azy, fa ny miady no satroina voninahitra. Inona ary mo tiadin'ny Paoly? Ady, satria voatendry, voatokana iady amin'ny filasan'ny tsara, ampandroso ny ambadany fanjakan'Andriamanitra, ampahafantatra ny herin'ny filazany tsara, famonjena zay rehetra mindro zany. Ady ho amin'ny fidirana, ho amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ny fitomoerana tsara ao, ary koa ady satria fanompona mba hidirany hafa ary ny maro hafa ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary hitoetra ao koa hatramin'ny farany, zany hoe hazona tokoa ny finoana. Inona ny fototry ny ady? Lafo ny ray dia satria matsiaro, fa manana fahalemena manokana izy amin'ny maha-olona, ary zay nanoarany tenany hoe vilany taniny zay nasiana fanaka sarobidy na menaka manitra dia ny fanahin'Andriamanitra izany. Eo raha teo ny famiraviran'ny fahavalo dia ny devoly zay mitady anangoly, hanakana izy, hatonga fahatoviana izy. Ianao zay antson'Andriamanitra io, dia tsarovy, fa io no ararotiny, ary io no andrasany io. Raha varivariny ina mieritseritsy iny dia ao anaty komony am'izao, dia ho tanteraka tokoa izy zao, dia mitaintaina eo, adino fa Jesosy manatrika anao, dia mamiravira lay ratsy. Ary eo raha teo ny sakatsakana sy fanomerana maro samihafa mety ataony manodidina zay tsy manana finoana, dia mampitandrina antsika ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra, hazony ary hazony mafy zay fanomenanao mba tsy saka ny satro-boninahitra ao. Io na satro-boninahitra ao dia ny finoana zay anamarinan'Andriamanitra anao. Dia tanteraka sy marina amin'izany teny Jesosy tokoa hoe rompaina ho izy ny miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary koa ny tenin'ny apôstôly aty amin'ny boky ny Asin'ny apôstôly manao hoe amin'ny fahoriana be no hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa inona indrindra moa ty fanjakan'ny lanitra tsy maintsy rombaina ity? Tsy inona fa ny azony ty hoe satro-boninahitry ny fahamarinana zay tondroan'ny Paoly amin'ny andininy fahavalo amin'ny teny zay vakitsika. Ka satro-boninahitry ny fahamarinana zany hoe tampony zay manamarina dia le mpitsara marina, dia tsisa fa Andriamanitra ho antsika. Ngeza be zany. Izaho Jehova no lovany hoe amin'ny Deutéronomie toko 7:15, dia io indrindra izy. Andriamanitra eo amin'ny olony, dia manamarina ny olony izy, dia momba azy izy le teny hoe zaho momba anao, momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Dikan'izany dia zao manana ady ianao, miandany aminao Andriamanitra. Ary tsy ianao koa ro izy niady, fa zaho no miady, miadinareo, ianareo angina. Fa afaka atao fa za monomonina na menomenona na miteny ratsy, fa masiny ny tompo ho tompo tokoa ao aminareo. Miady ny olona izy, ary dia mandresy ho an'ny olon'Andriamanitra noho ny finoana zay noho ny olony azy, ka ankatoavany ny teniny zavatra lehibe zany. Zay mandray ny finoana dia mame voninahitra lay tompony finoana sy mpanefa azy dia Jesosy Kristy, lay mahatoky sy marina. Teny fikasana tokoa nomena antsika riavana iny amin'ny hoe hisatroka ty satro-boninahitry ny fahamarinana ty, satroka voninahitra zany. Ka misy atao hoe tokotelo ny fataterana zao teny fikasana zao araka ny tenin'ny Paoly eto. Ny ray dia ny hoe niady tsara, faharoa dia hoe natanteraka ny fiazakazahako aho, ary ny fahatelo dia hoe nitahiry ny finoana. Nahoana noho izany? Satria nisy ary dia nisy tokoa niady samihafa zay natrehin'ny Paoly. Ampianarana ho anjana ny tika dia io zany ny modely io me. Jereo tsara, miadiny niady tsara, tanterao ny fiazakazahanao ary tahirizo ny finoana. Fizaho dia niady ho Paoly, nefa tamin'izany rehetra zany dia resy ve izy? Nandresy izy. Inona moa ny hafaran'ny Paoly? Vao tao Roma, tabandoha izy.
de mampiororo sasany zany izy ty minito izy zany de ho tampahato daholo zay nge nataony devoly najoron'Andriamanitra izy vavolombelony ny finoana dia ny finoana an Jesosy Kristy nainandresy hatramin'ny fahafatesany ka misy endritra samihafa niseho ny adin'ny Paoly tao ny fanenjehan'ny kristianina aloha ahoana zany tahaka ny hoe izy naneny sy adiny valy tamin'ny vely izy misy marina kely ihany zany satria tsy nino izy zao ka ty fatra-panensika hatramin'ny famonoana tsarotsika tsara ny hoe izy de nanarika teo izy tamin'ny nitoraham-baton'ny Stefanina diakona mandra-pahafatiny de izy niazona any akanjan'ireo mpitorabato azy io mpanensy atao hoe tena tsy olona jiolahy io ve ny lasa kristiana tampotampoka teo tsy izy io apôstôly io fa apôstôly sandoka ho izy tao raha teo ny fanomeran'ny jiosy zay fatra-pitanany lalàny Mosesy indrindra reo fariseo zay tsy iza fa azo lazaina hoe namany Paoly ihany teo aloha satria fariseo Paoly ka rehefa nahita azy miova fo izy mivadika aminay ty tsy hamelanay atiko zany tao raha teo ny fiampangana azy ho mpanakorotana firaminam-bahoaka mpandrodana sy mpandrava ny fanjakana romanina izy daholo zany dia nisy indrindra ny fiaronana azy satria be ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy ary araky ny teniny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra tato amiko izy natoa izao ary nahay ny zavatra rehetra tamin'ny lalan'ilay miasa mahery tamiko izy avokoa zany ka misy ary namanodidina anao amena fahasoavana mety ho faly satria tian'ny tompo izy fa indrindra ny tena mahatonga ny sasany angidy sofina araky nyzao tenindreo mba iza koa le ity taka nanaratsinan Jesosy hoe ka izy io mba mahisoratra sy ny sisa tao raha teo nilazain'ny Paoly hoe tsilo zay niatra tamin'ny tenany dia aretiny io na tsy fahasanamana io de hoe maso ny sasany zao tsy zakany izy de intelo izy nangataka tamin'ny tompo tarotsika tsara zany de tao ny fahoriana zay vokatry ny fanenjehana azy indrindra tany Azia sisy ny atsinanany zany nefa ny sairanany zany andehana tongotro zany andaniana tena hoe aina mihitsy zany dia nyteniny Paoly tamin'io hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo riry rahalahy ho an'ny Korintianina zany ny amin'ny fahoriana zay nanjoanay tany Azia fa no vesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay zahay ka dia efa nafoninay na dia niainay azy eny dia tsy nanam-po zay ho velony intsony zay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra zay manangana ny maty le mampatsiaro indrindra an'izany zany de Abrahama zay nanolotra any Isaka hoe ho fanatitra enjana tokoa zany aiza ve de lehibe le tokany efa vokatry ny teny fitrasana nandrasana 4 taona indray de hoe atolory fa inona tao amin'ny Abrahama tsy nianahany izy ny soratra masina fa natoky fa hain'Andriamanitra na de manangana ny maty azy zany no fiasan'ny finoana tao raha teo ny fahatsopana tanàn'ny Paoly tamin'ireo kristianina atao hoe tany Azia nafoy azy zao lo zany de nisy hoe zanaka ara-panazy taka ny Demasy sy voalaza ty amin'ny Timoty faharoa faefatra nafoy an'ny Paoly izy ny amin'ny filazantsara satria mbola maminy fiainana zao tontolo zao nisy any ny afana-po tamin'ny voalohany mavita zavatra ty olony ty be fahasoavany ty olony ty sy ny sisa kanefa de zany de izy avokoa zany ka tsy moro izany satria midiky zany fa rehefa mba teo any le olona no enao sasatra ny ala nefa izy de toy ny hoe matiantoko ianao ary fotoana very maina sarotra ny mahafoy fotoana sarobidy angeny fotoana riavako hoe karaha nylofo ianao nitsempoka ianao niaritra ianao nivavaka ianao nandoalika ianao niady varotra ianao avy eo nefa foana mba sarotro zany satria fahafatesana no dikan'izany nefa tsy maintsy ny zakan'izany mpanompon'Andriamanitra de nisy hoe fanomerana samihafa zay ny fofona ny ain'ny Paoly toy ny tany Damascos zany teoriny zany ka ny gouverneur atao tamin'ny fotoanandro rehefa hoe nitorosana ny fampianarany Paoly dia nankahala ny filazany tsara de nampiambina ny tanàna mba hisamborana any Paoly ny veriny raha teo fa hoe mpanakorotana ny fanjakana de hono voasoratra avy teo mivaravarakely eo amin'ny manda izy nampidinana lehilahy lehibe iny vita ampidirina ary de tamin'ny sobiky na fenina tao de afaka nandositra ny tanany aho zany hoe tsy tompony tenany intsony fa manaiky zay anaovan'Andriamanitra azy fa niotakotaka ny fondreo zanaka maro ndrena mandritondray ny fotoana sarotra eto amin'ny firenena raha teto ndray aman'renitsika dia hoy izy hoe raha izy de ataoko miadana tsara no foko
ary matoky ny fitondran'i Jesosy zay ihany. Tsarovina vetivety ny amin'izany fa tsy nandeha ho azy ny fanompona zay nataony mpinompon'Andriamanitra ray aman-drentsika teto iny, fa nisy tokoa ny fanoherana sy ny fananjehana azy tamin'ny fanompona zay nataony. Raha zoina vetivety eo amin'ny tantara raha vao nanomboka ny asany dia velim-pialonana ireo teo akaiky azy, satria tantara dia milaza hoe nanangana tamin'ny maty zazavavy kely anankiray izy, zay tsy vitan'ireo mpiandro zay efa niasa teo, ary avy amin'izany natonga an'ilay fiteny Yesu hoe neny lava. Teny Yesu nge neny lava e, satria tanora kely vao 18 taona dia io ve nisongona anay efa ela netezana, zany niatra taminy. Dia tsy navela hiakatra polipitra hitorotena izy atao vohipena, satria avy amin'ny faritra iny. Raha hoany karamalazy ianao dia mety andalo akaiky any, lazaina fa mpaminany sandoka mpamily saim-bahoaka izy. Dia nisy fotoana dia nakana milisy, mbola andro fanjanahantany zany, isambotra azy fa hoe mpiapoka olona amin'ny karavasony izy. Rehefa mamoaka deminy zany dia hoe jereo fa karavasy mihitsy namonono ny olona. Dia fofon'ny sasany tokoa izy vonoina tao anatin'izany hoe ny fanapozinana azy amin'ny sakafo, amin'ny zavatra zay sotrony. Dia tao koa rotomasy ny ombiasy zay mandatsaka varatra tamin'ny rahalahy moara, mody vavaka eo dia atao any ty ambany lamba ty be lamba ty. Dia io moa natonga le tantara anankiray hoe nanao izy io refotra tokoa ny varatra, tsy latsaky nineniny izy iny ary nahiry, fa tsy nitotona teo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa tany amin'ilay tranony. Ary rehefa nitotona tany dia maikila tao ny vadiny sy ny zanany anakenina. Tantara marina izany, ary io nampiova fo ny olona lasa katekista izy teo reny. Fa vidin-dafina izany aza le tsy finoana, vidin-dafo le tsy finoana. Dia nitsarona koa teo amin'ny hoe rehefa nanao reny hoe famangina na tourné reny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiara moa nisy Land Rover iny ho antsika zay mahatsiaro an'izany, dia nisy ny fanakanandarana azy. Dia ao ny pilotra zay alefa, dia ao ny satohana ny kodarana ny pneu zany mba ho tsy afaka ikisaka tony ny fiara. Kanefa dia izao tsy nahasakana ny fiarany andeha zany, ary ny tena zava-doza tamin'iny fotoana iny fitantara moa dia ny hoe lany lasantsy. Nefa ny fahavalo avatorina manenjika zao nefa toy misy lasantsy le tomobile dia lasa ihany mandrapa tify ka tsy tratran'ny fahavalo. Tsy moro zany fa mandeha amin'ny finoana, toy ny mananelatra ianao rehefa manana ny Jesosy inonao, satria tsy mirefarefa amin'ny tany iny Jesosinao iny fa tombony tany sy ny lanitra tokoa. Ary dia indrindrandrindra tamin'ny ray aman-dreny io tserina vetivety ny rofy zay nizakainy tamin'ny tenany araky ny teny Jesosy hoe marary ianao izy rehefa nandroso ny taona satria marary ny firenenao. Takindry Ezekiel mitondra an'izany teo amin'ny tenany, dia ianao koa no mitondra ny aretiny ary mivavaka ho an'ny firenenao. Kanefa rehefa zany niseo dia zao latsaina izy, mitenenana azy hoe zao ve natao mpaminany tompo, mpaminan'Andriamanitra, ny hafa hainy vonjena ny tenany tsy hainy vonjena. Dia Jesosy ve dia mbola miteny aminy ihany ry zao ny fahosan'ny tena, sinsisa resaky zany. Milaza fa tsy mandray fahamarinana na fanamarinana avy amin'ny tany tokoa ianao mpanompon'Andriamanitra, fa ampy tsara lay efa niantso sy ny vidintsika, izy no manamarina tokoa zay ny vidiny ary mame voninahitra azy. Ka tsy mahagaga raha tamin'izany fotoana zany izy dia nisa laza ny amin'ny ray aman-dreny iny hoe izaho indray zao no misolo an'ny eny lava, fa efa reraka izy efa oso tsy mahavita tsony, nisy ange zany, fa hatramin'izany nisy io resaka io. Ka ny mahatonga antsika resaka an'izany dia ny amin'ny fiainan'ny Paoly apôstôly, tsy mba niova na nivadika ny amin'ny finoana, fa nijo ho vavolombelon'ny finoana. Dia misy ireo tsia vetivety lazantsika ny amin'izany, laza izy hoe varavarana lehibe ho izy novana ho azy ko miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra amin'ny epistily amin'ny Korinthianina eo, zany hoe izao maromarona fa ny tanan'Andriamanitra momba azy, ary ny tenin'Andriamanitra nataon'ny tompo ambavany toy ny afo mirehetra zany. Kanefa zay indrindra mahatonga ny sasany miteniteny foana sy manonao foana, zay ny hoe mangididy sofina izy amin'ny fampianarana marina io. Dia hoy Paoly amin'izay mahasahan'ny olo izy miteny toy ny adala, dia mba saky hoa ohatrany manandra-teny zany, mpanompon'ny Kristy va izy, mihoatra noho izany aho izy amin'ny fisasarana manatompo, amin'ny trano maizina matetika koa satria nygadrainy izy amin'ny filazantsara, amin'ny kapoka be efa zay tsisy, amin'ny fahafatesana matetika zay le hoe maty isan'andro, atsangan'Andriamanitra koa isan'andro.
indimy ny kapohany Jiosy nefa inefapolo latsaky ray avy. Intelo ny kapohana tamin'ny hazo zako zany. Indray maka ny toram-bato, intelo vaky sambo, indray andro soa indray alina nitoetra tao amin'ny lalina nandeha tongotra matetika, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tamin'ny rahalahy santoko aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikerizanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny hanohanana sy ny hetaheta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana, afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa zay mahazo ahy isanandro dia ny fiainana fiangonana rehetra. Fiainana ve zany revako? Fiainana ve zany raha maolona atsika? Fa afatesana zany, tsy zaka zany. Kanefa fiainana satria Jesosy nivelona tao aminy. Ary marina ndizao, raha tsy misy hery sy fandavan-tena avy amina mpanompon'Andriamanitra dia tsy ahita lanitra misy sokatra mandrakitray ny hafa. Ny Jesosy nilaza hoe tsapako fa nisy hero izy niala tampoky tamin'ny raha vehivavy zany zay nanendriny ny somotra vavy ny akanjony. Ka raha tsy latsaka amin'ny tany tokoa ny voambary dia mitoetra foana izy, fa raha maty izy dia mamobe. Dia ny hafa dia hoe raha tsy tapaka na folaka farafahakeliny ianao mpanompon'Andriamanitra dia tsy avo mandrakizay ny varavarany lanitra mba hidiran'ny hafa ao amin'ny fanjakany. Tsy maintsy misy fanekenan'ny ary fijalian'i Jesosy mba hitondra fiainana ho an'ny maro. Io koa tsy milaza hoe dia resy zany dia kivo zany mandrenana zany anga masasany dia farany tongavako eto amin'ity toerany ity androany fa to mahaketraky izany. Tsy ny aseo zany rehetra zany dia na manao ahoana na manao ahoana, amarony ny fanenjehana na abe ny fanakanana sy ny famiravrana ataon'ny fahavalo, resy ve Jesosy? Tamin'izany rehetra izany dia ny tompo nanafaka ho ipoaka. Dia misy tokoa re tokony mpandresena noho ny amin'ny finoana zay niainany. Dia honao izy zay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa ny amin'ny Kristy, zay niantso sy ny fidiao izy. Nataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, zay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ataoko toy ny taimborako reny mba azoko any Kristy. Fa Kristy no antony velomako, ary ny fahafatesana no azoko tombony. Matiny amin'ny tena mahazo tombony amin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay fa sanatria raha mba misy ataoko rearea afa-tsy nihazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika zay nahavoamby zao tontolo zao tamin'ny ary fijaliana raha ny amiko ary za kosa raha ny amin'ny izao tontolo zao. Ary dia ora teo ny amin'ny tsilo zay nameliny tenany, fandreo reareny napetsaka ny fanambarana ho izy dia nasiana tsilo tamin'ny nofoko dia iraky Satana hamely ahy fandrao ireare. Zay fa bengeny fahasoavana dia mety matoko tena ny mpanompon'Andriamanitra. Nefa hoy Jesosy tamiko, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ko mainka sitrako ny reare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra ho Paoly amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjena, amin'ny fahantrana. Tsy hoe raha tadiavina akory izy io, fa velin'Andriamanitra iseo nohony amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjako, ny fahareseko maolahy no fandreseko ao amin'ny Jesosy no ny fonoko azy. Arotsika tsara zay ry havana. Tsika maty tsy mahazaka mahatsapa hoe misy fahalemena zany, misy fangaiaizana zany, misy fahombiazana, apetra ao amin'ny Jesosy, amin'ny hazo fijaliana, miova ny zavatra rehetra. Ary dia hoy Paoly, tsy ketraka izay, fa na dia mialevona aza ny toetrana ivelona maolona, avaozony isanandro kosa ny toetranay anaty. Dia ampino hoe fa ny fahorianay maivana zay vetivety foana. Retsika tsara zay. Fa misy matsy ny fahoriana dia eo lonjehitra dia ho fahafatesana mandrakizay izy ty mandalo zao rehetra izao na ny fahoriana so ihany. Ary avadika ny tompo ho fifaliana zany. Fahoriana maivana ny Paoly zay vetivety foana. Dia mainka miasa fatratry indrindraka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita zahay fa mijery ny tsy hita kosa. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Dia aoka ry faly amin'ny fahoritsika ho izy, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araky ny fisasany teo. Zavatra lehibe zany. Ka raha fezitsika ny hoe afatra zay ampitain'i Paoly dia tsy inona fa
tena fanambarana finoana zay tafaorona, finoana zay mamaka tsara ka amin'ny toetra ary miasa manan-keratra amin'ny farany, fanehoana finoana velona zany ary finoana izay velomany zany, dia finoana zay mahafantatra ny tompo zay inony sy antony finoany raha teo. Ka io finoana io tsy mba voafetrany zay zavatra hita maso. Sika mantsy de metimety misaotranao tompo fa miana ianao, raha vao misy tsy mety kely dia aisanao Jesosy fanafoenay, mba finoana mba marivotry salosany zany. Ny tena finoana mamaka dia tsy voafetra ny hita maso na ny zavatra miseho anio na zao ankehitriny zao, tsy voasakany hoe ty an-tany fotsiny io fa mipaka lavitra io ary midadasika dia hatrany ambony zany. Mahita tokoa zay tsy hita dia mahita amin'ny finoana sy ampana an'Andriamanitra tsy to. Zay tompony tany sy ny lanitra ary tompony finoantsika sy mpanefa azy hoantsika teo araka ny teny ao amin'ny Hebreo. Izy ny tompo no mandidy sy mitondra ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary zany inontsika sy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra satria nomenantsika izany mba iorenantsika tsara hoe Andriamanitra atontsika momba atsika ary dia manatanteraka teny fikasana azo antsika. Afaka mahita an'Andriamanitra tokoa ny olona vita fihavanana aminy ary mivelona amin'ny finoana mifanatrika tahaka andry Abrahama sy Mosesy zany, satria efa vita fihavanana tanteraka aminy. Nanaiky azy ho tompo tokoa ary nekeny rehefa zany ho zanaka dia mandova azy sy ho mpanompo mahatoky miara-miasa aminy. Dia afaka hiteny tahaka ny Paoly isika amin'izay hoe Kristy no antony havelomako izy, fahafatesana tokoa ny tompony hoa ka tsy zaho itsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Zay Kristy no velona atao anatiko, izy no ivelomako satria velona izy ary velona ho antsika izy dia mamelona antsika sy ny finoantsika araka ny tenin'ny tompo manao hoe satria velona ho Jesosy dia ho velona koa ianareo, satria mino ianao dia velona zany. Ka ny fahaveloman'Andriamanitra ao amin'ny olona fanareradraraka ve zany? Sanatria fanamahery hoe Paoly ho an'ny Timoty, finoana matimaty ve zany? Sanatria raha velona ao aminao Jesosy, jiro mirehitra fahazavan'Andriamanitra zay tsy akisakanana ary tsy milentika na ovinana mandrakizay Jesosy Kristy tsy miova, omaly anio ary omandrakizay. Mino dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fahazavan'Andriamanitra aposany eo aminao. Zany no sady voninahitra zay omen'Andriamanitra antsika rehefa mifahatra amin'ny finoana isika zay hanamarinan'Andriamanitra antsika. Dia olona marinan'Andriamanitra ho amin'ny fiainam-pandrekisena feno zany, fa tsy olona zohin'ny fahosana, satria ny finoantsika no maresy izao tontolo zao. Dia ataony mandova ny fiainana mandrakizay dia ny sady voninahitra fiainana araka ny tokony meny hoe fa tsy homenatra na angay ay mandrakizay ho izy zay mino azy. Hatrany amin'ny voalohany zany mombanao izy mino dia ho hitanao ny voninahitra. Eny tsisy homenatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra ho ny mpanao salamo 5:20 ny fahatelo zany. Ary arak'izay tokoa fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverizana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Manana antoka ianao, tsika tonga eto dia mitady antoka tsika tsy, ka dia mino fa ino antoka omen'Andriamanitra atsika, tsy hoe mino foana fa ny finoantsika dia Andriamanitra eto amintsika, ato amintsika ary momba antsika. Fehisitsika zao dinika fampiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra zao. Ny olon'Andriamanitra dia olony finoana matoky izy zay inony izy, velony finoana izy, mandeha amin'ny finoana izy, miasa amin'ny finoana izy, miady amin'ny finoana izy ary indrindra mandresy amin'ny finoana, satria amarin'Andriamanitra noho ny finoany, amarin'Andriamanitra noho ny finoany zay nomeny mba inony azy. Ny afatra ho antsika ary havako dia magnereza amin'ny finoanao zay nomeny ny tomponao, dia ho hitanao tokoa ny lanitra misy sokatra, ny vonin'Andriamanitra miseho, ny asan'Andriamanitra matateraka ny teny fikasana. Fa Andriamanitra sanatria tsy anadiny ny teny fikasana na anadiny ny olona, fa mame voninahitra izy, say mame voninahitra azy dia amin'ny finoana azy zany, dia asandrana izy ataony eo antsorony araka ny tenin'Andriamanitra, ataony homendrika izy dia fanaka homena voninahitra zany fa tsy alambaraka. Dia voly mikasa ny analabaraka anao, Andriamanitra kosa mampita voninahitra anao fa raiso amin'ny finoana zany. Dia ataony manana zo feno
ao amin'ny fanjakany ary ny fitahim-panahy rehetra amin'ny are-pahasoavana rehetra satria Andriamanitra eo aminao ary mombanao ho zanaka mandova ho reharen'Andriamanitra. Dia ao nao eny mpanao salamo, Andriamanitra tokoa no hitombenany fanahy koa, avy aminy ny famonjena ahy. Izy tokoa no vatolampy koa sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy angozozo aho. Salamo 2:2 zany. Dia hoy indrindra Paoly apôstôly mahatoky zao teny zao fa raha niara-maty aminy isika amin'ny tompo zany dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Dia mahatoky manjara atsika fa zay rehetra nanaiky azy dia tsy avelan'ny mirery. Zay niaritra taminy no ny anarany no filazantsarany no ny fanompona azy dia satroina ny saribonahitry ny fahamarinana. Ary ny olona toy izany dia tiariziny satria mihoatra noho ny volamena sy ny vatsoa sarobidy indrindra eo am-pelantanany ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka hiteny tahaka ny Paoly tokoa hoe efa niady tsara ho natanteraka ny fiazakazahako aho ny tahiry ny finoanao hivavaka isika. Sambatra tokoa zay velona ary velona aminao, fa raha tonga ny fotoana alasanany dia tanteraka aminy koa ny teny hoe sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo, satria na amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana dia anomenao fahavelomana mandrakizay izy dia anao Jesosy Kristy zay niantso sy ny fidy azy ka mitsangana eo aminy mialoha lalana azy ho fanazavana ary mamety toko tokoa fa tsy afoina saraka ny olonao, tsy amela azy menatra nangahiay ninninna antony fa ianao ny momba azy. Korandriamanitra no mombanay, iza no ahatohitra. Miasa manan-kery ahatonga finoana ato anatinay ary oka ny asa masina lana ny asa fampahirizana mbola ampananteranao ny teninao hoe matoky minoinao hazony ny finoana mifahara tsara sy kino tokoa ny valahanareo areheto ny jiro dia ny finoana fa zay mino no satroina ny satrobonahitry ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.